Efa ndresaka an'izay tontolon'ny fampianarana izay antsika dia ankizy mahery ny 10 no afaka antsidika ny toerana sy ireo fitaovana famantarana ny mety toetrandro avy amin'ny sekoly Saint-François d'Assise moa ireto mpianatra ireto ary ny tanana ihany koa izy ireo mba hikajy ny tontolo iainana satria zava-dehibe izany. Fanazana. Zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana dia ny mbola eny amin'ny ambaratonga fototra dia mila mahafantatra ny mikasika ny tontolo iainana sy ny fandraika amin'izany ireo mpianatra. Inona no atao hoe tontolo iainana, inona ny fiarovana azy? Ilaina ve ny fiarovana ny tontolo iainana mba hoe tsy hovahovany izay toetrandro izay? Ilaina! Dia ahoana izany hoe miaro ny tontolo iainana gasy? Tsy hoanao tena lalàna. Mpianatra miisa 700 avy ao amin'ny sekoly Saint-François d'Assise kilasy fahadimy no nitsidika ny toerana fampafantarana ny toetrandro na ny météo tetsy Ampandrianombo Omaly. Tafiditra ao anaty fandaram-pianarana ny mikasika ny toetrandro sy ny manodidina izany, ka izany indrindra no antony nitondrana ireo mpianatra ireo nanao fitsidihana izany toerana izany sy ahalalany ny asan'ireo mpampafantatra ny toetrandro. Satria tafiditra ao anatin'ny lesona izany ilay izy vetorina sy ny hydrographie dia izay mandeha tsy izany mba sy mahalala ilay aty izany ohatra ny fitaovana dia saina amin'izany atantaran'ilay toetrandro, hafanana, ny hatsika, izay. Efa fanao n'ity sekoly ity ny mitondra ny mpianany mitsidika toerana tahaka izao ahafahan'ireo mpianatra mivelatra sy mahafantatra zavatra misimisy kokoa.